Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Za zay miresaka amintsika eto moa zany dia olona no andraikitro, lolo-piangonana izany ary ny anarako dia Roly Andrianjafy-Mahefa. Voalohany indrindra dia manonona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho antsika rehetra ny tenako. Hoy ny tenin'ny Tompo hoe ho an'izay mampandroso anareo dia tonoina amin'izany tokantrano izany ny fiadanako sy ny fahasoavako. Dia izany ny mahatonga manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Inona moa zavatra ho resahantsika eto? Miresaka izany tsika ny amin'ny bokin'ny Apokalipsy, izay boky farany ao amin'ny Baiboly izy io zany. Apokalipsy na fanambarana. Inona mahatonga hoe antony resaka an'io boky io? Ny antony dia tsotra ihany, satria misy zava-miafina be dia be zany ao anatin'izy io ary zarara ampafantarina izy io any amin'ny fiangonana izay mety misy antsika any, mety naheno antsika fa rehefa misy toriteny dia andraisana fampahirezana, andraisana fampianarana kely fa tsy tena hoe mivelatra zany ilay fampianarana mikasika anazy io. Kanefa dia zao io boky farany io dia zao hoe filazantsara ihany koa izy io. Antsoina hoe filazantsara mandrakizay. Misy tena tanatin'ny soratra masina raisitsika fotsiny ilay izy ato amin'ny Apokalipsy toko 7:40. Dia ao aloha izy niteneniny eo amin'ny 9:1. Dia zao niteneniny hoe ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Zany hoe ity bokin'ny Apokalipsy zany dia filazantsara mandrakizay ity. Dia hotoriana amin'ino izy? Hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra hozy izy. Zany hoe itsika zay mihaino zao zany dia tandrify ny teny io daholo. Ary ity bokin'ny Apokalipsy ity dia hoe tsy satria i Jaune apôstôly no nanoratra anazy ity zany, dia tsy hoe fanambaran'ny Jaune izy ity. Fa izy ity dia zao amin'ny mahafilazantsara azy dia zao fanambaran'i Jesosy Kristy. Zany hoe Jesosy Kristy mihitsy zany no namehany ity fanambarany ity any Jaune. Dia jerentsika amin'ny Apokalipsy toko 1. Inona ny zavatra resahana eo amin'ny Apokalipsy toko 1? Dia vakiana ny andininy 1 sy ny 2. Dia ao aloha izy ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zany hoe fanambaran'iza zany izy ity, fanambaran'i Jesosy zany izy ity. Nomen'Andriamanitra ny Kristy io fanambarana io mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Dia izay ny mahazava-dehibe an'izy ity. Mila fantatsika zany izy ity satria hoe aseho amin'ny mpanompony. Misy sika fa kristianina meno zao fanambarana zao, misy mbola tsy kristianina. Kanefa ny tenin'ny Tompo dia tsotra. Ny tenin'ny Tompo manambara manao hoe mbola misy ondry hafa io koa izy ivelan'ny vala. Ka ho atsoky ireny izy dia ho ataoko andian'ny ray. Zany hoe na ny ao anatiny na ny ao ivelany zany dia zao mbola ho akaman'Andriamanitra ho iray ihany. Zay mahatonga ilay izy hoe amin'ny fokom-pirenena samy hafa fiteny, amin'ny firenena rehetra izany. Ka izay no resahantsika eto, fanambaran'i Jesosy Kristy zany no resahantsika eto. Tsy resaka zavatra hoe zavatra hafa fa fanambaran'i Jesosy Kristy ary ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy mahazava ny tenany io bokin'ny Apokalipsy io. Fa ny fanazavana ny bokin'ny Apokalipsy dia amin'ny alalan'ny Baiboly iray manontolo manomboka any amin'ny Genesis zany ka hatraty amin'ny Apokalipsy izany. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza ihany koa misoratra masina manao hoe didy anapy-didy, fitsipika anapy-fitsipika, kely ery, kely ety hozy izy. Zany hoe mifanampy zany ilay tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny Baiboly ihany no hanazavana ny Baiboly. Ary mbola misy teny soratra masina ihany koa manambara manao hoe satria raha mampianatra nyity bokin'ny Apokalipsy tsy mieritreritra ho manam-pahendrena na manam-pahalalana. Fa izay fahalalana omen'Andriamanitra no entiko manazava ity teny ity amintsika. Fa hoe ny teny soratra masina manambara manao hoe fa ny famohan-kevitry ny faminaniana dia tsy efa ny olona no namoahana izany tany aloha tany hozy izy, fa ny fanahy no nampitenenan'Andriamanitra azy. Zany hoe le fanan'Andriamanitra zany no nampiteny ireo mpanompon'ireo, nahafahany nitondra ny faminaniana, nahafahany nitondra fampianarana, nahafahany nitondra fampahirezana, nahafahany nitondra toriteny, nahafahany nitondra fampiononana. Dia izay ihany koa zany no hiaingantsika amin'ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy hoe teneniko ilay izy, tsy teniko ity, tsy fahendreko ity na fahalalako
Ary isaky ny ampianatra ty boky ity tsika de zao hoentsika mbavaka izy apetratsika amin'Andriamanitra. Ary ty boky ty ihany koa de boky zay halan'ilay ratsy indrindra satria misy zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'izy io. Ary Satana de miasa amin'ny fomba mahery anakanana an'ity fampianarana ity tsy handeha. Ka de hiasa amin'ny fomba mahery izy. Noho izany de azagaga fa ao anatin'ny fampianarana koa de misy ny fandroana devoly, androka devoly satria anakorotana izy, manakorotana ny tokantrano izy, manakorotana ny fifandraisantsika izy, manakorotana ny fampianarana izy mba tsy handeha tsara. Ka ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe itsika de tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. De hoy ny tenin'ny soratra masina manambara ihany koa manao hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra de eo koa Satana. Ka rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra zany tsika de ho avy izy anakorotana, ho avy izy anakotaba de roatsika izy mba tsy hanjaka amin'ny fianarana zay ianarantsika izany. Ka de misaotra atsika zany zay efa mihaino sahady izao fampidirana izao ary manasa atsika zany anaraka ny fampianarana io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany fa zava-miafina zany ny zavatra voambaro ao anatin'ny bokin'ny faminaniana io. Ka de manasa atsika rehetra na lahy antitra na bebe na tantine na tonton na dada na neny na zoky na zandry na zanaka, manasa atsika nasa fa miankina indrindra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy io. Hoy ny tenin'ny soratra masina manambara ihany koa tao amin'ny Apokalipsy 1:9 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny fa hatomitra ny andro. Sambatra hozy izy izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity. Fahasambarana ho atsika zany ny afantarantsika ny zava-miafina ao anatin'ity. Tenin'i Jesosy izany fa tsy teniko. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny fa hatomitra ny andro. Zany hoe le zavatra hoenona aty zany de mila tandremana ihany koa. Ary farany ao anatin'izay de miteny hoe fa hatomitra ny andro. Miresaka n'izany hatomitra zany izy ny dikan'izany de zao misy ny farany. Ahoana ny alalantsika mikasika an'izany farany zany? De mikasika ny fanjakan'Andriamanitra izany ato anatin'ny bokin'ny Apokalipsy no hamantarantsika an'izany farany zany. Ka de zao mahazo totsika mianatra, mahazo to mandinika de tahin'Andriamanitra tsika rehetra ny amin'ny fampianarana izay hoenontsika zany sy hodiniantsika. Mahazo tindrindra tompoko de iroso aritsika zany ny amin'ny fampianarana voalohany.